Zaho koa no fandrinay Jesosy tompony ny ampianaranao anay iambiny isan'andro san'andro satria vahiny tokoa izay ary mandalo eto amin'ity fiainana ity. Misy andraikitra izay natolotra ao anay ary ankoatr'izany dia fiomanana ihany koa any amin'ny mandrakizay izay efa natolotra ao amin'ny ny eto tany. Koa dia ianao fanay masina mangatahanay mampahiranay ka itoeranay mandrakariva amin'ny finoana mamelany elokoany amin'ny voatrany rehetra ary esoranay Jesosy tompo izay rehetra mampisaraka anay aminao da io izay mba nafiraisina velona aminao ary ianao kosa angatahanay mampahiranay hiaro anay ary ampanjaka aminay ny fiadananao ka ho tsapanay tokoa fa manana fiadanana izay tsy mba izy tolotra ome manana anao. Sotranao izay mianao fotoana izay ahafahanay mandinika ny teninao. Ianao nangatahanay Jesosy tompo teny aminay araka ny fombanao ampangino ny feo hafa rehetra ary aoka hitondra fampahirezana sy fanavaozana ho anay mandrakariva ny teninao. Amin'ny ranomasina sy mafonjy no angatana izany Jesosy. Amen. Voalohany indrindra dia faly manatitra ny fiarabanantsika rehetra avy natratra izao fotoana izay ahafahantsika mihaino izao, ahafahantsika ihany koa mihaino amin'ny Jesosy ilay tompony teny, dia mamerina ny fisaorana ho an'ny mpitondra fileovana, eo ihany koa ny filohan'ny fifilina sy ny mpiara-miasa amin'ny rehetra manolotra anay izao anjara izao ka ahafahana mizara ny tenin'Andriamanitra. Ny lohahevitra moa izay natolotra dia fitaizam-pinoana ho an'ny mpiomana sy ny mpiandry. Fitaizam-pinoana ho an'ny mpiomana sy ny mpiandry. Ka alohan'ny tondrana izany fampianarana izany dia mamaky tenin'Andriamanitra aloha isika izay hitantsika ao amin'ny filazantsara nosorata amin'ny Marka. Marka toko fahaenina andininy fahatelopolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo. Filazantsara nosorata amin'ny Marka toko fahaenina andininy fahatelopolo ary mitsahatra ny andininy faharoa amby telopolo. Toy izao ny fahagagany andaran'i Jesosy. Ary ny apôstôly niangona teo amin'i Jesosy ka nilaza taminy izy rehetra efa nataony mba amin'izay nampianariny. Ary hoy Jesosy taminy, avia ianareo hitokana any an-tany foana ka mialaza satra kelikely fa maro ny famoivoy ka tsy nisy hihinanana azy. Dia nandeha teo an-tsambokely izy hitokana any an-tany foana. Amen. Ho an'izay afaka nanaraka vaovao tato ato dia nahafantatra vaovao izay mampalahelo. Dia tsinona fa tovovavy anankiray tany Argenteuil izay novonoiny tanora mitovitovy taona aminy, ankizy 14 taona ilay nisy namono ary ankizy 15 taona kosa ireo izay namono azy. Dia betsaka moa ny hevitry ny olona manoloana izany zavatra izay mampalahelo izany. Ao ny laza hoe tokony handray andraikitra ny fitondram-panjakana. Ao ny laza fa tokony jerena ny lalàna izay mahakasika ny fanabeazana. Ao ndray ny milaza hoe ny zavatra mitranga toy izao dia voka-dratsy ny réseaux sociaux. Ary misy koa milaza fa manoloana ny rotorotom-piainana dia tsy manana fotoana anabeazana ny zanany ray aman-dreny ka dia izao ny vokany. Io farany io hitako mafisa-danja indrindra satria manoloana tokoa ny rotorotom-piainana dia tsy manana fotoana ampy izay hitaizana ny zanany ray aman-dreny. Vokatr'izany dia misy fiantraikany eo amin'ny zanaka zany. Misy fiantraikany lehibe eo amin'ny zanaka ny fitaizana ataon'ny ray aman-dreny. Raha misy tanora izay tonga olombanona ary mahavita zavatra tsara ny fiarahamonina dia hoy ny olona tena tsara taiza iny zaza iny. Raha misy kosa tanora izay tonga vesatra sy olana eo amin'ny fiarahamonina no toetra ratsy dia hoy ny olona hoe ratsy taiza iny zaza iny, na koa hoy izy tsy nahazo fitaizana ampy izy. Torak'izay koa ry havana eo amin'ny ara-panahy. Misy fiantraikany
eo amin'ny fiainam-panahy kristianina ny fitezana ny finoana na ny fitezana ny fanahy. Lohaten'izay raisitsika eto moa dia fitezam-pinoana ho an'ny mpiomana sy ny mpiandry. Raha jerentsika ny rako-bolana malagasy, ny hevitry ny hoe fitezana dia famelomana, fikarakarana, fikoloana, na ihany koa manao izay aolom-banona. Arak'izany ny fitezam-pinoana dia tsinona fa izay atao mba ho famelomana sy fiarovana ary fampitomboana ny finoana. Manoloana izany dia mipetraka ny fanontaniana hoe anga mety maty ny finoana ka mila velomina, na koa anga azo mihafa esorina ny finoana. Raha mijery ny soratra masina isika dia eny ny valiny. Mety maty ny finoana. Tsika ny tenin'i Jesosy ao amin'ny Lioka 2:20-telopolo, hoy izy mantsy Petera hoe izaho mangataka ho anao mba tsy ho levona ny finoanao. Ankoatr'izay matoa Jesosy milaza hoe raha ho avy ny zanak'olona moa hita finoana ety ambonin'ny tany fa izy dia midika izany fa mety hiala amintsika ny finoana izay efa noraisitsika avy amin'Andriamanitra. Fantatsika tsara ny mahasarobidy ny finoana. Ny finoana moa dia tsy inona fa ny fatoko itsika ny fahasoavan'Andriamanitra izay mamonjy antsika, mamela heloka antsika, mikarakara antsika, manome antsika fiainana mandrakizay. Zay ny finoana zay. Fatoko itsika an'Andriamanitra, fatoko itsika ny fahasoavany. Ka ny mahasarobidy izany finoana izany dia ny finoana no tanana izay ahafahantsika mandray ny famonjena. Ny finoanao no mahavonjy anao, hoy Jesosy amin'ireo olona izay nahazo fanasitranana na nahazo famonjena taminy. Ary ao amin'ny Asan'ny Apôstôly ihany koa, i Paoly sy Silasy dia miteny tamin'ilay kapiteny izay saika namono tena hoe minoany Jesosy Tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankonanao. Ny finoana ihany koa no ahafahantsika mitoetra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ny finoana no ahafahantsika maharitra ao, satria fantatsika loatra fa ny devoly dia tsy mitsahatra manakivy antsika. Ary etsy an-daniny ihany koa ny fakapanahy izay ataony izay manaisotra antsika ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Ny finoana no ahafahantsika miaina ny mahazanak'Andriamanitra, miaina ny fanantenana, miaina ny fitiavana, miaina ny fahamasinana. Ny finoana no ahafahantsika ihany koa manatanteraka ny asa izay nanondran'Andriamanitra antsika. Tsika tsara fa tsy moramora ny asa maha-mpiandry ho antsika mpiandry, ary tsy mahavidy izany tsika raha tsy ao ny finoana. Ka tian'Andriamanitra hitoetra amin'izany finoana izany tsika mba hahefantsika ny asa izay nandrany antsika. Ary Lotera dia milaza fa manome antsika fifaliana izany finoana izany. Ary izany tokoa ny marina fa vokatry ny finoana ny famonjena antsika, vokatry ny finoana ny fikarakarana Andriamanitra antsika, vokatry ny finoana ny fikasan'Andriamanitra eo antsika dia mahatonga fifaliana ho antsika izany. Ny tsara marihana raha miresaka fitezam-pinoana isika dia izao, tsy isika no mitaiza ny finoantsika fa Andriamanitra. Andriamanitra no mamelona sy miaro izany finoana izany. Ka ny entin'Andriamanitra mamelona ny finoantsika dia ny fifampiresahana amintsika. Zay ny voalohany indrindra zay. Andriamanitra mifampiresaka amintsika. Miresaka amintsika Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny. Ny tenin'Andriamanitra izay mampahatsiaro antsika ny fitiavana. Ny tenin'Andriamanitra izay maneho amintsika ny heriny. Ny tenin'Andriamanitra maneho amintsika ny fahatsarany ka mahatonga finoana ho antsika kristianina, mahatonga finoana ho antsika mpanompon'Andriamanitra. Paoly Apôstôly dia milaza ao amin'ny Romanina, epistily soratana ao amin'ny Romanina hoe koa ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny kosa dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Ary Jesosy
mba hahatonga antsika hiorona amin'ny finoana dia matetika izy no miteny hoe izay manatsofona hoentiny miaina aoka izy miaina. Tena zava-dehibe ny fiainona an'Andriamanitra, manoloana ny rotorotom-piainana, manoloana ny haino aman-jery na mass media, ny internety, ny réseaux sociaux. Mipetraka fanontaniana hoe mbola manam-potoana ve isika ahafahantsika ny haino an'Andriamanitra? Raha dika amin'ny teny hafa dia midika izany hoe manam-potoana ve isika isakafoanana, satria ny sakafo ny fanahintsika dia ny tenin'Andriamanitra, tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona hoy Jesosy fa ny teny rehetra izay alokan'ny vavan'Andriamanitra. Ka raha tsy mahazo zany sakafo zany tsika dia ho reraka ny fanahintsika ary mety ho maty aza. Izany dia zava-dehibe ny fiainontsika ny tenin'Andriamanitra, zava-dehibe ny fiainontsika ny tenin'Andriamanitra. Zany dia tanterahina amin'ny fomba maro samihafa, ao ny fiainontsika toriteny, fampianarana, ao ihany koa ny famakiantsika baiboly, fandiniantsika soratra masina, eo ihany koa ny fiainontsika andreo kristianina namana izay manome torohevitra na mampahery antsika. Ka ilaina ny mihaino ny tenin'Andriamanitra. Ankoatr'izay, tsy hoe te hiaino antsika ihany Andriamanitra, fa eo ihany koa tsy hoe te hiresaka amintsika ihany Andriamanitra, fa te hiaino antsika ihany koa izy amin'ny vavaka izay ataontsika. Te handreny fiderahantsika azy izy. Anisan'izany ohatra ny hira izay ataontsika, afaka mijery ny asan'ny apôstôly tsika. Fa rehefa migadra i Paoly sy Silasy tao an-tranomaisina, nankasitran'Andriamanitra ny hira izay natao amin'izy ireo satria mariky ny finoan'izy ireo zany. Ary vokatr'izany finoana nasehon'izy mirahalahy zany dia noafan'Andriamanitra izy ireo, nanehoan'Andriamanitra ny voninahiny. Te handray ihany koa izay mamesatra antsika Andriamanitra, te handray ny olantsika izy, te handray ihany koa ny fandrintsika izy, ary azo atao ihany koa ny mangataka amin'ny fisalasalana. Satria misy fotoana antsika rehefa misy zava-tsarotra izay miatra amintsika, mitoaretiny zany, olana goavana zany, dia misongosina ny fonontsika. Manoloana izany dia azontsika atao ny mangataka amin'Andriamanitra hoe esoro amiko zany fisalasalana zany. Misy lehilahy anankiray nananjanaka izay nentiny taon'i Jesosy, toriteny vao tsy ela zay, teo amin'ny ivon'ny fiangonana Loterana. Dia teny Jesosy taminy hoe zavatra rehetra hainy mino. Le lehilahy izay somary marefirefy ny finoany dia niteny hoe mino aho, vonjeo aho ho afaka amin'ny tsy finoko. Azontsika atao tsara ny mangataka amin'i Jesosy, mangataka amin'Andriamanitra rentsika mba hanesora ny fisalasalana amin'ny fotoana izay isiny zany, satria maha-olombelona antsika dia misy fotoana mandalo fotoan-tsarotra antsika ka hozongozon'ilay ratsy zany finoantsika zany. Ary tompon'antsika kristianina dia ny hoe na aiza na aiza, na oviana na oviana dia afaka miresaka amin'Andriamanitra hatramintsika. Ary ny zava-dehibe dia izao, Andriamanitra tsy mba mety reraka miaino antsika. Isika amin'ny maha-olombelona antsika, rehefa misy olona maharitra miresaka amintsika dia reraka antsika, zavatra normalina zany. Fa Andriamanitra tsy mety reraka, ary satrony ary hiresaka amin'ny mandrakariva antsika. Mariky ny fahasalamana ny fifandraisantsika aminy ihany koa moa ny ifampiresantsika amin'Andriamanitra. Ao anatin'izany fifampiresantsika amin'Andriamanitra zany ny fandinihan-tena. Ny tena manavanana ny olona amin'ny mampanota azy dia ny fandinihana ny hafa, anisan'izay ny fitsarana ny hafa. Fa ny soratra masina dia mitaona antsika mba handiny tena. Efa mandiny tena antsika dia entsika amin'i Jesosy izay tsy mety eo amintsika, entsika amin'i Jesosy ny tsy fahombiazantsika, ny fahalementsika. Ka izy no manavao antsika manoloana izany. Tena ejerentsika ny tenin'ny Paoly apôstôly eo amin'ny Korinthiana faharoa, Korinthiana faharoa toko 17 ka ny andininy fahadimy ihany. Korinthiana faharoa toko 17 ka ny andininy fahadimy ihany.
zao miaran'i Jesosy, dinio ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana inareo na tsia izao toetra ny tenanareo. Paoly apôstôly manoratra ho an'ny kristianina Korinto ka miteny hoe dinio ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana inareo na tsia. Mila mandini-tena isika, mandinika ny toe-panahintsika, mandinika hoe manahoana ny finoantsika an'Andriamanitra. Fa raha tsy diniantsika isam-potoana zany dia mety ho tratra ny areti-panahy mafy isika izay vao gaga. Isika mahafantatra tsara fa amin'ny ankapobeny isika na dia salama tsara ary na dia tsisy marary ary dia mijery dokotera tsika isan-taona hoe manahoana ny toe-pahasalamako. Dia tena fisorohana tsara zany ho an'ireo olona izay marary voana rein, dia miteny izy ireo hoe tena tsara jerena ny dokotera isan-taona ny voantsika, fa raha ohatra ka tsy jerena isan-taona, rehefa izy efa marary be iny zay vao jerena ny dokotera, sahirana tsika, indraindray mety ho tara loatra. Dia ohatray koa amin'ny aretina sasany, raha tsy jerena deny ny mpendohana, efa kansera na homamiadana any amin'ny 3e degré vao hita, sahirana tsika amin'izay. Ka isika dia mila mitondra ny mombantsika amin'i Jesosy, mila mandini-tena tsika amin'ny fotoana sasany. Any amin'ny orinasa reny ary moa dia misy zany, tonga ny varan-taona dia manao bilan, manao tombana hoe manahoana moa ny fandehan'ny orinasa. Ka raha ny orinasa ary moa mijery ny toe-piainany, indrindra fa isika kristianina, dia ilaina tsika misy fotoana manoka tena, dia mandini-tena tsika hoe manahoana moa ny toe-panahy, manahoana moa ny finokana atrean'i Jesosy. Dia manoloana izany dia mila hoentiny amin'i Jesosy hoe zao avy Jesosy nangatahako aminao, fa tena manome izy rehefa mangataka zavatra izay araka ny sitrapony isika. Ankoatra ny ten'Andriamanitra sy ny vavaka dia misy ihany koa fomba izay hitaizan'Andriamanitra ny finoantsika. Tino izany fa mitrangan-javatra eo amin'ny fiainantsika. Mandrotsaka fitahiana amintsika Andriamanitra, maneho ny voninany amintsika izy mba hitomboany finoantsika, ka ahatonga antsika hiankina aminy bebe kokoa. Fa mazana ihany koa Andriamanitra mamela trangan-javatra sarotra eo amin'ny fiainantsika mba hahatonga antsika hiantoraka aminy, mba hahatonga antsika hitombo amin'ny finoana azy. Ohatra tsotra izay azontsika raisina, ny mpianatra miaraka tamin'i Jesosy izy ireo teny ambony sambo, tsy hoe nisy fahatsonana nataony, fa nisy ny tafio-drivotra tonga tapoka, nisy ihany koa ny onjan-dranomasina izay saika nandetika ny sambo, navelan'i Jesosy hitranga zany. Inona ny antony? Mba hitany izy ireo ny tanam-pamonjen'Andriamanitra mamonjy azy, mba hitany izy ireo fa Jesosy dia afaka mamonjy azy ao anatin'izany zava-tsarotra izany ka hitombony finoana. Paoly apôstôly dia milaza ao amin'ny Romanina 5:1-5 ny amin'izany finoana ataon'Andriamanitra amintsika izany, amin'ny trangan-javatra eo amin'ny fiainantsika. Hoy izy naran'i Jesosy, ary tsy izany ihany fa aoka isika hifaly amin'ny fahoriana azy, satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana, ary ny faharetana mahatonga fahatsara-panahy voazatoetra, ary ny fahatsara-panahy voazatoetra mahatonga fanantenana, ary ny fanantenana dia tsy mampamenatra, satria ny fanahy masina izay nomenantsika no nentina pidina ny fitiavan'Andriamanitra ao am-pontsika. Ny zavatsarotra izay mitranga eo amin'ny fiainantsika, tsy hoe Andriamanitra mahafoy antsika na inona zany, fa avelon'Andriamanitra hitranga zany mba hahatonga antsika hitodika aminy, mba hahatonga antsika hahita fa Andriamanitra mahavonjy tokoa izy, ary zany dia mahatonga antsika hitombo amin'ny finoana azy. Paoly apôstôly dia mahatsapa izany ary milaza izy hoe isaorana hozy Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika, izay nampionona anay tamin'ny fahoriana rehetra mba hahafahanay mampionona izay mitondra fahoriana kosa. Paoly apôstôly mahatsapa fa Andriamanitra mampitombo azy amin'ny finoana ka ahafahany mampahery ireo izay mandalo zavatsarotra. Ankoatr'izay
dia mila mitandrina isika fa sao ny asa fanompoana zay ataotsika no ho tonga lehibe no Jesosy zay tompony asa. Mila mitandrina isika. Sao dia ny asa fanompoana zay ataotsika ny tonga lehibe no Jesosy zay tompony asa. Misy kristianina zay tena mafana fo tokoa amin'ny fanompoana an'Andriamanitra ary fotoana betsaka izy amin'izany fanompoana zany. Kely ny fotoana zay eonany amin'ny Jesosy. Mahafoy fotoana betsaka izy amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, fa kely ny fotoana zay eonany amin'ny Jesosy. Vokatr'izany dia marefo izy. Zareo ny Marty rehefa tonga tao an-tranony Jesosy, izy sy tonga dia nihaino an'i Jesosy, fa nakany an-tafitrano izy mikarakara ny sakafo sy ny sisa. Inona ny vokany? Iny izy fa tonga amin'izay avy eo. Sady nametsiny any Marta izy, nametsiny akolaka an'i Jesosy hoe tompo, mpampianatra, tsy mampaninanao ve ny raha vaviko raha mamela aho rery? Ka mila mitandrina isika ny amin'ny asa fanompoana. Ny tian'Andriamanitra voalohany indrindra dia isika manana firaisana velona aminy aloha, amin'ny fenon'anteniny izay isika vao miatrika ny asany. Ary alefisera-tsaina nge raha ohatra tsika ka maka ny ohatry Marta sy Maria teo hoe misy vahiny tonga ao an-tranontsika. Dia ilay vahiny avelantsika ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny na ao amin'ny salon, fa isika mandeha mikarakara ny sakafo ny anambadika any. Ilay vahiny tena manahira anaty. Za tonga aty manga zorozan-drareo makao an-dakozia fotsiny fa tsy mba misy miresaka amiko na dia iray aza. Dia torak'izay koa tsika eo amin'ny Jesosy. Dia resaka amintsika Andriamanitra amin'ny famakiana sy fandinihana soratra masina araka izay fanambara teo. Eo ireo famakiana boky sy literatiora kristianina, finoana toroteny sy fampianarana. Eo ihany koa ny fianona inona izy ity namatsika. Dia fanambara teo moa hoe misy ve ny fotoana amin'izany? Ny valiny dia manam-potoana isika raha toa ka tsapantsika ny fitiavan'Andriamanitra ary ao anatsika ihany koa ny fitiavana azy. Io nambaran'ny mpanoratra anankiray hoe manam-potoana isika ozy amin'ny olona sy amin'ny zavatra zay tiantsika. Zany hoe rehefa tianao ny olona iray na tianao zavatra anankiray, hainao tsara mandrindra ny fotoana mba hahafahana ny eo aminy. Ho an'izay tia baolina kitra ohatra, misy match izay tena ankafiziny ohatra ny sabotsy, na amin'ny fahitalavitra zany na ny amin'ny terrain, dia hainy tsara mandamina fotoana ka tsy maintsy tonga any izy. Ho an'ny mpifankatia dia hainy tsara mandrindra ny fotoana mba hahafahany mihaona amin'ilay olon-tiny. Tsaroako eto tamin'izay sy ramatoa mbola ny famofo, isaka ny sabotsy izay ny mihaona. Na any tokantrano-drareo na any amin'ny trano misy ahy. Fa dia efa nisy programa teo aloha isan-karazany isaka ny sabotsy, fa hainy manaisitra izany rehefa hoe hiaona amin'ilay olona tiny. Ka torak'izay koa tsika eo amin'Andriamanitra. Rehefa tsapantsika ny fitiavan'Andriamanitra ary tena ao anatsika ny fitiavana azy, dia haitsika ny mandamina fotoana izay ahafahantsika mihaona aminy. Ny farany nefa tsy kely indrindra dia ny fanalavitana izay mampiena na manaisitra ny finoantsika. Ilaina alavidina izay mampiena na mety hanaisitra ny finoantsika. Mety olona zany, mety ho toerana zany, mety ho zavatra ihany koa zany. Ny mpanao salamo dia milaza ao amin'ny salamo 120. Salamo 120, andininy 720. Salamo 120, andininy 720, hoy izy amin'ny anaran'i Jesosy: alaviro ny ratsy ka manaova soa. Alaviro ny ratsy. Zany akory tsy midika hoe tsy fanerasera'ny olona tsika, na koa tsy misy toerana izay indraindray tsy fidy ny atongavantsika eo. Saingy mpanao salamo ihany koa milaza hoe tsy mijanona amin'ny valian'ny mpanota. Zany hoe mety mandalo ihany tsika eo fa tsy mijanona eo. Ka mila alavitina izay fantatsika fa mety hampiena ny finoantsika, na koa manaisitra izany finoantsika izany. Mety olona izao tontolo izao zany.
isaka miona aminy ianao dia tsy misy resaka afa-tsy ny momba an'izao tontolo izao, momba ny tany. Na koa mety olona mitaonanao amin'ny fivavahana hafa zany, ianao tsy avinavina aminy na tsy hifanerasera aminy, fa tsy tsara mifanerasera be satria na izy voataonanao na ianao mety voataonana. Toraka izany koa toerana, rehefa fantatrao fa toerana izay mety hitaonanao analavitra an' Jesosy dia tsara ny misoroka izany toerana izany. Raha natany razana moa dia hoe rehefa fantatrao fa hoe toerana fanompotsapy ohatra na koa hoe famadihana dia aleo tsy makany. Ny aty amintsika moa ny diskoteky, ny boîte de nuit malaza, inona natany razana ihany koa ary dia fantatsika tsara fa tsy mampanakaiky antsika n'Andriamanitra. Asa moa dia zay miala voly fa zay tsy voatarika amin'izany, fa zay mivady zay mahatonga any. Misy mpivarotena anankiray resy lahatra ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra, ary nanehoan'Andriamanitra ny fitiavany nasehon'Andriamanitra hoe inona moa zavatra mitranga ao anatin'io ino izy ity boîte de nuit, fa nisokafan'Andriamanitra ny maso dia zavatra hitany satria izy mbola niverina anakany ihany ray mandeha, biby lava mandehandeha amin'ny trano dia ilay jiro io mampatahotra tahaka ny afo be. Za moa mino fa tsika tsy amin'izany, fa tiako ampitaina fotsiny izany hoe ny toerana izay fantatra fa mitarika antsika ho amin'ny faratsy dia tsara ny misoroka izany. Mety ho zavatra ihany koa izany, boky, internety, réseaux sociaux isan-karazany, Facebook. Tsy hoe tsy hanao Facebook tsika, raha itsika tsara mifehy izany, tsisy olana mihitsy izany, fa na ny fotoana izay lantsika amin'ireny réseaux sociaux ireny ary dia mila lanjalanjaina. Na dia ny fotoana lanintsika amin'ny fialamboly ary fialamboly tena ilaina, indrindra fa hoe miaraka amin'ny fianakaviana ohatra tsika farany herinandro, tena ilaina izany satria reraka antsika mandritry ny tontolo andro, miasa sy ny sisa, ary ilaina ihany koa mba miaraka amin'ny fianakaviana. Fa ny fotoana iarana amin'i Jesosy tena zava-dehibe izany. Ilaina ihany koa mamaky boky mba hanitarana ny fahalalantsika ny manodidina, mba hahafahantsika ihany koa miatrika ny andraikitra isan-karazany. Fa tsy tokony ho adinontsika ny fifandraisana amin'Andriamanitra araka ny naterina teo aloha. Nisy fotoana teo aloha, nisy boky nanintona ny lohateny roman, ho an-tato pejy ihany ho any ilay izy, dia novakiako. Vita vaky soma tsara ilay izy, tsy nisy lesona firy noraisina tao fa dia action fotsiny no hita tao. Dia mifona tamin'i Jesosy aho hoe Jesosy mifona aminao aho. Fotoana izay tokony hanovozako fahalalana amin'ny zavatra hafa na amakiako tenin'Andriamanitra, dia nihako soratra masina, laniko tamin'ny famakiako an'iny roman 200 satria mahatratra efatra andro na 5 andro vao vita ilay izy. Dia fonako amin'i Jesosy ilay izy. Tsy nisy hoe zavatra ratsy eo amin'ilay izy, fa tsy nitondra vokatsoa teo amin'ny fiainam-panahiko, ka dia nifonako tamin'i Jesosy izany. Ka isika izany mila alavidintsika izay mampiena na manaisitra ny finoantsika an'Andriamanitra. Izay men'Andriamanitra fotoana isan-karazany tsika izay ahafahantsika miatrika ny andraikitra andavanandro, fa meny fotoana ihany koa tsika, meny fahendrena tsika mba ahafahantsika mandamina fotoana izay eo antsika amin'i Jesosy. Ny mpanompon'Andriamanitra tamin'ny fotoana andro, anisan'izany ry Martin Luther, anisan'izany Dadora Godjany, dia milaza ary manindry hoe rehefa vita ozy ny vavaka alohan'ny etrehana ny tontolo andro, dia efa namany vita ny atsasaky ny zavatra izay atao. Ary marina tokoa izay. Mila rehitra aloha ny jiro, izay no vavaka manao zavatra ao amin'ny toerana anankiray. Ka zava-dehibe ny fifandraisantsika amin'i Jesosy. Eo ny tenin'Andriamanitra, ny vavaka, eo ihany koa ny fitezan'Andriamanitra antsika. Ka rehefa misy zava-tsarotra izay mitranga eo amin'ny fiainantsika dia tsarovy fa Andriamanitra mitaiza antsika mba hahatonga antsika hiankina aminy, mba hahatonga antsika ho akaiky azy bebe kokoa, mba hahatonga antsika hahita ny voninahitran'Andriamanitra ka hitomba amin'ny finoana azy. Ary ny anankiray farany izay tsy kely indrindra hoy aho teo dia ny fanalavidana izay mety hampiena ny finoantsika. Mety olona izany, mety toerana izany, mety ho zavatra ihany koa izany. Dia voninahitra anefa n'Andriamanitra resan'ny karifanahy masina izay aza tantamin'indrindra ka ho azy mandrakizay.
Amena. Ivavaka sika ry havana. Mahafaly ny Andriamanitra ny misaotra anao ny fitiavana aminay. Fa ianao izay namonjy anay, namianay finoana zany famonjena zany. Ary ianao ihany koa mampahery ny finoanay amin'ny alalan'ny teninao. Dia mangataka aminao izay mitombohy mandrakariva zany finoana izany, satria fantatrao fa misy taona izay mareraka anay. Esory aminay fisalasalana fa atao amin'izay Jesosy Tompo. Hibanjina anao ilay tompon'ny finoanay sy mpanefa zany raha teo. Aza variana, aza vela ho variana amin'ny zavatra hafa izay. Fa ataovy manam-piraisana mandrakariva aminao. Dia manantena izay Jesosy Tompo, venao nampahery anay, ka ahafahanay mitoetra eo aminao, ahafahanay matateraka ny andraikitra izay efa nankininao taminay, no nivon'ny fiangonanao zany, na nivon'ny fiarahamonina, na nivon'ny ankonanay ihany koa. Amin'ny ranomasina sy mahavony Jesosy nankatana izany. Amen. Eny ary dia averina any amin'ny mpitarika ny fitenenana tompoko. Misaotra indrindra Ray aman-dreny pastora tamin'ny fampianarana mafonja izay natolotra ao anay anio, ka miditra amin'ny fotoana isika zany asa raha misy fanontaniana, andraisantsika tsiraray avy fitenenana tompoko. Misaotra tompoko na ny fitenenana, misaotra pastora ny amin'ny fampianarana. Ny fanontaniako pastora ho an'ny olona izay milaza fa sarotra ny mino, hoe ahoana moa zany atao hoe hino zany, fanontanian'olona amin'ny olona mihaona amin'ny tena. Dia satria hafa manko ny olona efa mino, efa nomen'Andriamanitra finoana, fa nandray finoana teo amin'ny batisa masina. Dia hafa mihitsy ny olona mety efa nandray finoana fa tsy nikolokolo an'izany, na mety tsy mbola nahazo finoana mihitsy. Dia izay ny fanontaniana hoe ahoana moa ny aza sambatra ianareo mino izy nefa ahoana moa ny atao mba hinoana. Dia ny valiteny nentiko pastora, izay no anontaniako hoe mety ve sa tsy mety tompoko, misy azo ampiana sy hanoroana hoe tompoko hoe ny finoana dia ny fanahy masina no mahatonga antsika, no mitaona antsika anatina an'i Jesosy, ary ny finoana dia teo amin'ny batisa nandraisantsika azy. Dia ny fizarana ny tenin'Andriamanitra no hampitombo ny finoana. Dia nefa izany ilay olona tsisy zarany an'ilay tenin'Andriamanitra satria izy tsy voataona makany am-piangonana, laviny be ilay makany am-piangonana. Dia inona pastora no azo amaliana ilay olona, ary inona no azo atao. Ny teneniko tamiko hoe raha misy olona koa mivavaka ho anao, raha iaho zao mivavaka ho anao, dia izay koa mety, dia izay pastora, izay ny fanontaniana, fa misaotra tompoko. Misaotra tompoko. Dia afaka mametsaka fanontaniana koa ny namana manaraka, fa sao dia misy fandraisana mantsy ilay izy dia tonga dia tambatra. Misaotra betsaka pastora nanome fitenenana. Ny fanontaniana dia tonga dia ataoko hoe mipetraka amiko ohatra na amintsika fanontaniana hoe ty Andriamanitra sadika ve ny Andriamanitsika, tsy voavaliko tompoko dia apetraka aminao pastora. Tian-tany kely hoe inona mahatonga anao miteny hoe Andriamanitra sadika ve ny Andriamanitsika? Ny sadika ny fahalalako azy dia olona tia manao ratsy, tia manao ratsy aman'olona. Raha misy raman'olona dia alainy iny ampalahelo azy, atao izay mamparary izay ny atao hoe sadika amiko. Dia ny fanontanian'ny olona hoe tsy Andriamanitra sadika ve ilay Andriamanitsika. Eny ary, saotra tompoko. Ny voalohany fanontaniana voalohany dia ny hoe sarotra ny mino. Ny finoana dia tsy avy amintsika fa avy amin'Andriamanitra ny finoana. Andriamanitra izay mitaiky antsika hino no manome antsika izany finoana izany amin'ny alalan'ny
teniny. Ka asa fanahy masina amin'ny alalany tenin'Andriamanitra zany ny finoana. Izany raha te iny ny olona anankiray dia tokony hanandrana izy. Zay iny raha ohatra ka misy voankazo anankiray ohatra eo amin'ny jaridainantsika, dia hoy isika mantsy ilay olona hoe mamy io voankazo io. Raha ohatra izy miteny hoe marikivy dia tokony teny ianao mitondra zay hoe mba andramo kely fotsiny ary ny anankiray dia hitanao hoe mamy ilay izy na tsy mamy, fa raha ohatra ka tsy mamy dia azonao ajanona. Dia ny mpanao salamo milaza an'izay hoe andramoka izaho fa tsara Jehova. Ka ny olona raha tonga dia mandaky itsoranana fotsiny izy dia tsy ahafantatra ny hatsaran'Andriamanitra mihitsy, fa tokony mba hisy fotoana izay anandramany izany hatsaran'Andriamanitra any, ka miaino izy ny tenin'Andriamanitra. Misy vehivavy anankiray efa tseotsomo izy amin'izao fotoana izao, izy mivady samy tseotsomo, mijoro vavolombelona ny amin'ny antsoan'Andriamanitra amin'izy ireo. Zay ozy tena faran'izay nanenjika an'izany fivavahana kristianina zany, ary namonjy ty dadarabe isan-karazany ity. Fa nisy aretina mafy izay nahazo azy, dia misy bibilava izay miseho aminy ngeza be mihitsy nozy mampatahotra foana. Mitety pisikitsiny sisa dadarabe fa tsy hitsitrana. Efa raha nisy olona teny mba handramo ireo olona fa mandeha nanareo mivavaka. Tena kao mitoby 238 zay ozy. Fa za pastora ozy vao nandray tenin'Andriamanitra dia potrapotraka ny ranomasina koa, satria tena nakasika ny foko izy, tena nakasika aho izy ilay tenin'Andriamanitra izay nitorina tao. Zany hoe vao niditra tao indray mandeha izy tonga dia resy lahatra ny fitiavan'Andriamanitra. Dia ilay tenin'Andriamanitra izay norenisiny tao mitoby no nahatonga finoanako azy. Ny olona zany tokony mba hanandrana indray mandeha ihany izy farafahakeliny hoe manahoana zany hatsaran'Andriamanitra zany. Tokony hanandrana izy ny tenin'Andriamanitra, ary izay mahatsara ny famonjetsika toby io. Fa mazana ho antsika efa miny tombony tonotsika rehefa makany amin'ny isataona toby rentsika. Ary raha olona mbola tsy dia mivavaka firy fa mandeha mipahazarana makany amin'ny fiangonana, makany amin'ny isataona toby, satria vararaka ny tenin'Andriamanitra, tonga avy any manolo tena izy avy eo ho an'Andriamanitra amin'ny asa famonjena, na farafahakeliny ny tena misy fiovana goavana eo aminy. Ka izay ihany ny fomba izay ahafahan'ny olona mandray ny finoana ny tenin'Andriamanitra. Dia ampirisihana zany ilay olona mitondram-bavaka farafahakeliny ho azy, mba hiesy taona, mba resy lahatra azy, mba hihaino tenin'Andriamanitra izy. Zay ngamba ny valiteny ho an'ny Rasoa. Ny faharoa, n'Andriamanitra ivavahantsika ve Andriamanitra sadika. Lafiny anankiray aloha, misy mikoa mandeha zao. Ny anankiray ny faharatsiana izay mitranga efa voatoby zao dia tsy avy amin'Andriamanitra fa noho ny fahotany olona. Misy boky anankiray izay adinoko inona moa lohateniny, Dieu et les hommes, de Abbé Pierre sy Bernard Kouchner. Bernard Kouchner ministra taloha teto Frantsa, athée izy, fa mahafinaritra azy Abbé Pierre izay fantatsika loatra, dia miresaka izy zareo, dia hoy Bernard Kouchner hoe raha misy izy Andriamanitra, maninona misy zao faratsiana isan-karazany eto amin'izao tontolo izao. Dia hoy Abbé Pierre hoe ny faratsian'ny olona ozy ny fahotan'ny olona mahatonga ny fahoriana. Zay ny ray izay. Fa ny lafiny anankiray koa, araka ny fampianarana izay efa nentiko tamintsika teo, misy fotoan'Andriamanitra mamela ny fahoriana hitranga eo amin'ny mino. Ny antony anankiray voalohany fananarany azy, araka ny tenin'Andriamanitra manao hoe zanaka tiana no anarina. Ny zanatsika ohatra maditra ao an-trano, ny olana moa izay na tonga nanomboka le resaka le fitezana teo, tsy azo kasihan-tanana mihitsy ny ankizy na kely ary hoe nefa isika hoy ny tenin'Andriamanitra hoe zanaka tiana no tsitsitsina tsorakazo. Io kosa aloha tsindriko, tsy hoe tanantsika mikapohana zanaka, fa raha mbola izy le mbola kely iny, tena ilaina le mikapoka azy amin'ny fekibona dia moramora fotsiny ary. Aty amin'ny tany mandroso tsy azo atao tsony zay, dia tena malalaka loatra. Ilaina le fahalalahana fa malalaka loatra dia. Ka misy fotoan'Andriamanitra mikapoka atsika amin'ny aretina ohatra, amin'ny zavatsarotra ohatra, satria
manalavitra asika dia le kapoka iny a mahatonga antsika ho tonga saina dia miverina an'Andriamanitra indray tahaka ny nahazo an'i Davida. Maty le zanany tamin'ny Batseba satria nanota tamin'Andriamanitra izy, ohatr'izay koa nahazo ny zanak'Israely. Ka rehefa manota ny zanak'Israely dia avelin'Andriamanitra ny fahavalo hiditra eo aminy, navelin'Andriamanitra ho babo izy. Ka raha babo tany Babilôna ny zanak'Israely a, tsy sadika Andriamanitra, fa te hamerina ny fony zanak'Israely indray Andriamanitra. Ary hitantsika tsara fa rehefa tonga tany tokoa ny zanak'Israely dia nahatsiaro ny fitiavan'Andriamanitra izy. Izay ny ray izay. Fa ny lafiny ray ihany koa mamela ny fahoriana hitranga eo amin'ny kristian'Andriamanitra mba ahatonga azy tombo amin'ny finoana. Saingy i Paoly apôstôly dia milaza hoe tsy mamela antsika hiara-pahoriana mihoatra noho izay zakantsika Andriamanitra. Zay. Tsy mamela antsika hiara-pahoriana na ho zahan-toetra mihoatra noho izay zakantsika Andriamanitra. Ka ilay Andriamanitsika tsy Andriamanitra mampijaly sanatria. Fa ny fahoriana izay mahazo ny olombelona moa dia vokatra ny fahoriana ihany. Fa misy kosa ireo zavatsarotra izay avelin'Andriamanitra hitranga eo amin'ny zanany, isika kristianina, mba hahatonga antsika hibebaka na koa hahatonga antsika hitomba ao finoana. Ny mpianatra anie raha ohatra ka nisy ny olana teo ambony sambo tsy rendrika ny sambo fa nasian'Andriamanitra fetrany hoe hatreto ihany ao dia avy eo natsaritra Jesosy ny tafio-drivotra. Izay ngamba no entiko hamalina ny fanontaniana matsika teo. Soratoko. Ataoko angamba fanazava tokoa ny fampianarana dia misaotra anao pastora mitondra ny fampianarana mafonja ho anay mpiandry sy mpiomana eto amin'ny fileovana Paris indray tamin'ity anio ity, ka ahafahan'ny tsiraray avy manorina tsara ny fanoloran'ny tenany sy ny zara fanompony ao amin'ny Jesosy lohan'ny mpiandry irery ihany sy araka ny teniny arak'izay efa mambara teo. Andriamanitra manan-karem-pahasoavana anie hanome ny herin'ny fanahy masina trano sy fahasalamana ho anao sy ny ankohonanao ahavitanareo be dia be kokoa amin'ny fanompona izay efa natsoina anareo. Misaotra indrindra tompoko. Tsara ao anatiku